Ny anakaiky hatramin'ny vahoaka no tanjona apetraka ny tahim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy. Noho izay indrindra dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ny délégation régionale tao Fianarivou Atsinanana. Teo jerentsika amin'ny andindy makasika izay vaovao izay. Hatramin'izay dia tendro ny teto Fianarivou Atsinanana ary niankin-doda amin'ny Masoivo Knapsa tany Tomasina. Mahaleo teny izy ankehitriny ary eo ambany fehiny ny tendro any Maroantsetra. Amin'izao fotoana zao dia mahaleo tegna hitendry Maroantsetra za dia ity Knapsa aty Fianarivou Est aty no rainy manomboka izao sy miakatra ny Tananarivo sony. Mora kokoa ny manatona regny mpanangona letsia zay malaza aty amin'ny faritany Analazorofo, ny mpanangona ny girofle koa dia izay zany natapa-kevitra ny Knapsa amin'ny Foibe hoe ametraka an'izany délégation régionale aty fotony. Mbola 100 monja teto no manana fehina ara-tsosialy no ny antony maro, ao eo ny tsy fahafantarana, eo ny alaviran-tany. Mbola maro arak'izany tokony hisitraka ny zo aty amin'ny Knapsa ka mahatonga ny fanatonana vahoaka ity fotony amin'ny alalan'ny Masoivo toy izao. Fomba iray entina miady amin'ny fahantrana ny fehina ara-tsosialy. Amin'ny alalan'ireo fanampiana omeny dia manampy ny mpiasa sy ny fianakaviana ny Knapsa manoloana ireo fahasahiranana amin'ny fiainana, koetanina ny mpampiasa nefa ny adidiny amin'ny fanefana ny latsakemboka ary mpiasa ihany koa dia tanina hitaka ny zony. Ka izany no mahafaly raha ohatra androantsika manangana an'ity délégation régionale ity izay antenne izy taloha midika zany fa lasa angady matapakahitra fa tsy hoe fampitana taratasy fotsiny ohatra ny taloha zany, ka tombotsoa lehibe ho an'ity faritra manan-karena ity zay be mpiasa. Fanandritra ity lanonana ity dia nanoseho ireo club Knapsa Zandrolona ary nozaraina mari-pikasitrahana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fiofanana ny karakarain'ny Knapsa 2 andro ny aloha izao fametrahana Masoivon'ny Knapsa tany Fianarivou Atsinanana izao.